Ao anatin'ny fanaraha-masiny fifidianana kosa dia ity fifidianana filoham-pirenena ity sinotsikaritra fa fifidianana nahitana mpanara-maso be indrindra hatr'izay. Anisan'ny vovonina misahana izany fanaraha-masiny fifidianana izany moa ny socle na ny suivi et observation citoyenne pour la limpidité des élections izay nilaza fa misy ireo herisetra nitranga tany Benenitra sy Asanjolay tany Imanjy. Herisetra ny afara tamin'ny fahafatesan'ny filoha-pokotany tany Benenitra, asan-dahalotra na ahafahan'ny birao-pokotany vitsivitsy nisokatra tany Imanja, ireo no anisan'ny tranga nisongadina tao anatin'ny tatitra voalohany noentin'ny socle na ny suivi et observation citoyenne pour la limpidité des élections ny tolakandro teo. Misy ny herisetra izay tsapa tamin'ity tapany maraina ny fizotran'ny fifidianana ity, nisy ny président Fokotany izay nisy namono tany Benenitra, tany Imanja koa dia birao-pifidianana telo no tsy afaka nisokatra ara-potoana noho ny fanafian-dalo ka nanimban'izy ireo ny matériel rehetrarehetra tao amin'ny birao-pifidianana, saingy afaka nisokatra ihany no roa tamin'izy ireo noho ny fiarah-miasa tamin'ny mpitandron'ny filaminana sy ny ratsamangeka ny senita. Efatra moa zany totalin'ireo herisetra ireo hitanay teto amin'ny foibe. Misy koa ny tranga manokana izay tianay holazaina eto, ohatra ny fahatarana sy fahatarana ny fametrahana ny fitaovam-pifidianana. Tsapanay kosa nefa fa aingana tokoa ny famahan'ny senitan'izany olana izany. Ny socle raha tsy aivina dia vovonana iray izay vatsian'ny vondrona Europeanina vola. Misa 500 sy 504 ireo mpanara-masiny fifidianana ao anatin'ity vovonana ity, miparitaka manerana ny nosy ary miara-miasa amin'ny tambazotra serasera Telma izy ireo mampiasa ny antsoina hoe SMS reporting mba azahoana aingana ny tatitra avy amin'ireo mpanara-maso avy any amin'ny faritra. Voalazan'ireo mpanara-maso eo anivon'ny socle ihany koa fa anisan'ny voamarika tamin'ity androany ity ny olana teo amin'ny fikirakirana ny bileta tokana tamin'ny faritra sasany sy ny fahatarana teo amin'ny fisokafan'ny birao-pifidianana toy ny tany Antsinanana sy Betsiboka.